Raha nieny ny mofinaina tamin'ny omalinareo dia aiza ry havana no andrena toroteny anio? Mba ohatrany mba manontany fotsiny aho mantsy hoe nisy ny haino ve sa tsisy ny haino? Aiza? Aiza? Teneno mafy? Koizay mpitoroteny, mpitoroteny zany le izy a. Io rehefa sabotsy afa sady milaza hoe aiza tsika mandeha mivavaka any amin'ny selafo indray sa aiza dia amin'ny firy dia rehefa sabotsy dia jereo ihany le mofinaina. Io mantsy eny ary. Mpitoroteny toko 1:15 ry havana no anorenantsika ny toroteny ao anatin'ity lohahevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Izay indray zany lohahevitra amin'ity volana janoary ity, mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Andeha aloha ilaza fampidirana kely aho ry havana mialohan'ny hidirantsika amin'izany. Voalohany atao amin'ny baiboly dia misy an'ireo antsoina hoe boky ny fahendrena. Dia ireo boky ny fahendrena ireo zany dia Joba, dia ohabolana, dia mpitoroteny. Satria miresaka fahendrena izy ireo. Dia izay zany ny ao. Dia ny roa amin'ireo dia Solomona daholo. Kanefa koa misy an'ireo atao amin'ny baiboly boky anankitelo. Izay no heverina zany hoe nosoratan'i Solomona na dia misy ihany koa ireo apahany izay nosoratan'olon-kafa. Ka ny tamin'ny fahatanorany i Solomona no heverina nanoratra ny bokin'ny tonkiran'i Solomona ao anatin'ilay fitiavana miredareda mihitsy amin'izany. Tsisy teny ambara ato fa tsy I love you amin'io zany. Dia rehefa mba lehibe indray, efa antitranitra tahaka anay zany, tsy mbola antitra ka rehefa lehibebe indray izy ary mpanjaka izy tamin'izany dia nanoratra indray izy an'ireo ohabolana samihafa izay hitany teo amin'ny fiainany. Ary indrindra moa izy anisan'ny mpanjaka nalaza indrindra itsika eo amin'ny tantara tamin'izany vanim-potoana izany. Fa rehefa antitra izy dia nahita traikefa teto amin'ity fiainany ity, dia izay izy nanoratra an'ity boky ny mpitoroteny izay hitantsika eto ambany masontsika ity ry havana. Dia izao ny tena zava-dehibe ambarany foana ato miverina iny 7:30 na iny 8:30 eo zany, 37 na 38 fois eo ilay teny hoe zava-poana. Izay zany ny ambarany io. Dia ny tiany ambarany amin'io ilay zava-poana io zany dia izao hoe ny fiainantsika izao, na dia mahazo tomba voataka aizao aza dia zava-poana ny fiainantsika. Fa raha ny tena dikan'ilay zava-poana dia fofinaina. Izay ny tena dikany. Na koa hoe entona ilazana hoe zavatra maivana, zavatra mandalo. Ary raha mijery ny baiboly ianareo dia dikan'ny anarany Abely izany fofinaina izany ry havana, fanamariana fotsiny izany. Ary rehefa nijereny ity baiboly ity mpitoroteny toko 1:1 ity dia ny 9 farany dia nifaranany mihitsy amin'izany hoe zava-poana izany. Donge efa kitikitsika ny 9 farany amin'ity toko 1:1 ity. Ndao ary lasa arinareo mamaky amin'ny anaran'i Jesoa. Tovy mafy? Zava-poana avokoa zany rehetrarehetra izany. Ry havako, amin'ity an'ity zany dia misy fahendrena tiany Solomona ampitaina ao anatin'ny fiainantsika izay vao mendo ny taona vaovao tahaka satria andro 4 androany. Ary ao anatin'izany fahendrena tiany ampitaina izany koa dia tsarozy fa mandalo ihany izao fiainantsika izao, zava-poana izany. Ary io no nahatonga anahy resy lahatra mifidy azy ity ry havana hoe sady ampitaina ny amin'izany le hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo zany. Ty baiboly fantsiana faheniny ampiasaiko ity ry havana dia izao no lohateny meny an'ilay andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Raha misy manana ihany dia afaka miara-mamaky amiko hoe ny fahasahiana anao zavatra. Izay zany ny lohateny ty andininy voalohany ka hatramin'ny 1:12 ity, ny fahasahiana anao zavatra. Ary zany no takiana amintsika amin'izao taona vaovao zao. Manao zavatra miaraka amin'ilay mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Eny ary. Andeha ho zaraiko telo ry havana izany. Sady mijery ny fahendrentsika, sady mijery ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ary sady mijery ny asa isika. Voalohany,
ny tiany ampitaina amintsika zany ao anatin'izao toroteny zao ety ampendohan'ny taona de hoe andao alala tanana, andao azoto anome. De ndao ary vakina lay andininy voalohany lasaritsika tsy pahazo eny amin'ny rano ny mofonao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Inona nge le atsipy? Mofoniza ianao eto zany aloha de le anananao ny resahany eto. Zay zany fa tsisy hoe mamorona ny tsy misy, ze anananao no resahana eto zany. De misolo azy eto hoe tsy pahazo eny ambonin'ny rano ny haninao na ny mofonao na ze anananao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Ry havako, inona moa zany le hoaniny dia te hoe mofo? Zay mihitsy moa ny teneniny ato amin'ity fantsiana fahenina ho iaho fa ato amin'le atsika mahazatra iny de hanina le izy. Dia ny mpandinika etra de samy milaza zany fa zavatra roa ny resahany zany de hoe ny mofo mahafiso ny vatana, ty le nofo ty le ratsongona de mety maharary ity zany. Lay mahatonga atsika andresiny aretina, atonga atsika hiasa sy ny toy izany. Sakafo mahavelona ny nofo zany io aloha. Omeo. Faharoa de sakafo ara-panahy koa. De ny tsinona kory fa ny fitoriana amin'ny filazantsara. Mamonjy andreo zay mbola tsy nandray ny famonjeny Jesosy Kristy rehetra. Mamonjy andreo zay mety kamokamo malaindaina amin'ny fanoratena sy ho an'ny tompo zany. De ambary eto zany aloha fa de omeo, aoka lala tanana, aoka afoy, manomeza. Zay zany aloha no tokony ho fiainantsika amin'izao taona vaovao zao zany. Zany no fahendrena ho izy eto. Dia ny andinin'ny faloha zay milaza fa samy omeo anjara ny firy. Zay ny baibolinareo omena anjara ny firy. Ny fito dinina kozy na ny valo, inona ny dikan'izany? Omeo be de be zany satria milaza fahafenona ny isa fito, betsaka zany. De le rehefa manome zany ianao, rehefa malala tanana ianao de manomeza fa aza be kajikajy. Zay zany koa ny tena dikany eto koa. Zao anie, ny manome tsy misy fetra de misy koa eto amin'ity fiainany ity. Ary tsy fantatro raha pitoviana amin'izany koa fa manangona tsy misy fetra koa de be koa eto amin'ity fiainany ity. Ary manangona foana. Io ny malagasy hoe ny vola sy ny herena zo izy de tahaka ninona? Tahaka ny ranotsira. Ka ahoana? Arakaraka ny sotroina be mampaninona? Ny mampangetaeta. Zay zany le izy. Ka eto zany tsika de hoe manome tsy misy kajikajy fa tsy manangona tsy misy fetra zany. Satria ambarany amin'ny andinin'ny faharoa tapany farany tsy fantatra zay fahoriana mety ho avy. Tena tsy mitovy mihitsy ny vokatra eo an'ny olona nanome tsy misy kajikajy sy ny manangoka reny tsy misy fepetra riavana rehefa tonga tokoa ny tokoa any amin'ny farany. Mamperitreritra zany. Ary zany no fahendrena ampitaina amintsika eto zany. Faharoa ao anatiny hoe andao alala tanana, andao azoto amin'izao taona vaovao zao riavana de zao amafisiny andinin'ny fahenina fa maraina de afafazo ny voanao ary amin'ny arivo de azatrahatra ny tananao. Fa tsy fantatrao zay vanina. Misy hiratsika ireo amin'ny firahanao, hira fahafiry raha inareo ngamba ny angady vavamity le mamafaza inona lizy? Mamafaza vo. Tsy nataoko androany ao anatin'ny fandarana fa naiza zany aleanao. Za moa amin'ny tenenareo hoe 2008 ka hatramin'ny 2018 tety amin'ny Madagasikara ditako ny tanàna de rehefa ataony rakitra de tonga de io foana zany ny raina de raha disika taloha izy efa loka. Zay mihitsy zany le izy. Mamafaza vo zay mandeha, mamafaza vo zay mandeha, mamafaza vo. Fa tena mamafy tokoa ve ny olona io mampieritreritra izy fa misy be kajikajy tena any Madagasikara mangamanga le ariary zato, mangamanga le ariary zato. Fa folo taona nampandray izy mbola mangamanga ihany. Ianao zay le mamafaza vo aminy zany ka akory ato moa dia tsisy zava-miva amin'ny fiainany riavana. Tratry ny taona izy fa zay ihany. Manao rakom-bolamena izy raha misy an'izany any aminy de tsy fantatro. Eny ary riavako. Hitantsika eto indray koa zany fa ny olona malala tanana, ny olona manome
dia miasa mafy amin'ny faharetana. Zay zany nataony mamafy. Hitantsika eto na maraina iny hatramin'ny hariva araka ny ambarany teo. Manome tsy ho an'ireo sahirana ihany fa manome tsy izana tavan'olona. Manome ho an'izay rehetra mila vonjy. Ry havana, mazava be ilay teo haninao, mofonao, ko raha manana ianao dia manomeza fa aza mifidy olona. Raha manana ianao dia manomeza fa aza mifidy fotoana. Fa misy koa ny fivavahana eto amin'ity tany ity mifidy fotoana isaky n'inona manome? Isaky ny zoma na koa isaky le fitaom-pifadiana. Zany fa ny tsika tsy zany. Tena fiainana io tena fiainana io. Ary veriko ihany hoe tsisy kajikajy io zany, tsisy fetro io zany. Tsy fantatro fa ohatrany nataoko fotsiny ity asa na marina no manome ve betsaka sa mety ho vitsy manoloana an'ireo izay veriko hoe manangona tsy misy fetra io zany mety betsaka. Manome ve? Asa tsy fantatro. Raha tsika malagasy manome tsisy kajikajy asa mety ho betsaka ve tsy fantatro. Ary ato amintsika atao am-piangonana tsy fantatro. Ary manangona foana, manangona tsisy fetra betsaka koa vereo savitsy. Fa ny azo antoka dia mipangataka amin'ny maro le manao mimi meo fa tsy manome mihitsy. Ry havana, amin'ny fiainana dia zao mariky ny fahazazana ny mangataka, mariky ny fahazazana ny manangona foana. Jereo ny ankizy kely amin'ny fiainana andavanandro mangataka foana, mangataka. Tao anatin'ny fety eny eto eny amin'ny grande surface eny izy fa alainy daholo izay kilalao-mety rehetrarehetra ao. Ary raha ankizy lahy kely izy dia omeo anazy mihitsy automobile misy téléguidé iny. Fa herinandro iny dia potika. Zay zany le izy tsy mandeha intsony maty ny commande satria rehefa mahazo dia mamotika. Zay zany ny fiainan-jaza. Fa ny lehibe dia manome. Zay zany izy. Dia tahaka izany koa ny ara-panahy. Raha mbola zaza ny olona, zaza ara-panahy izy, ny manangona, ny mangataka, zay foana ny azy. Fa rehefa lehibe koa izy ara-panahy dia ny manome ary manome amin'ny fifaliana. Ry havana, ny fanomezana eto dia vokatry ny finoana. Ny fanomezana eto dia vokatry ny fahadokian'Andriamanitra. Ary arak'izay ambany zany nambady hoe tsy misy kajikajy. Zay mihitsy zany le izy. Tsy fantatro ny antsika, za tsy tena mahita ny rakitra mandeha eo isan'andro ary tsy te ahita ihany koa ako hoe araka ny eritreretiko, araka ny teneniko teo, averiko aloha ty foana izay manana ny manome aoka zava. Averina foana zay. Fa tsy fantatro ny rakitra antsika raha ny 500 be dia be ataovy anisany. Zay zany le izy jereo hoe rehefa manaraka dia mabitsibitsio amiko fotsiny diakona. Dia takan'izany koa ny amin'ny anjarako any mabitsibitsio amiko fotsiny hoe ohatrinona koa mibetsaka aza hitako ka 1000 francs na 5000. Tsy fantatro fa dia sany daholo zany le hitantsika eto hoe manomeza tsisy kajikajy, manomeza tsisy fepetra, ary manomeza tsy jahatavan'olona. Fa zay fahendrena atolotra antsika amin'izao taona vaovao zao. Faharoa, raha nambara zany fa andaotsika ho malala-tanana, andaotsika ho olon'ny fanomezana manome, dia ny faharoa hitantsika eto indray koa zany dia andao olon'ny hetsika sy ny asa. Inona nge olon'inona? Hetsika sy n'inona? Sy ny asa. Eto dia olona samandray andraikitra no resahana ao anatin'izany. Olona tena miasa ary tena manao ny adidy aman'andraikitra tandrify azy. Zany olona zany dia mitarika sy mandray andraikitra amin'ireo hetsika samy hafa ataony. Fa tsy olona taritina, tsy olona tomina lava, tsy olona sanatria vava robot ka komandena zay vao mandeha, fa tsy zay mihitsy zany. Fa zay olon'ny hetsika sy ny olon'ny asa isika. Jereo fa ny fanohitra an'izany le andinin'ny fahefatra dovaka itsika amin'ity mpitoriteny toko 112 ity. Zao no ataon'ny olona tsy olon'ny asa sy tsy olon'ny hetsika andinin'ny fahefatra. Hoy izy, zay fatra-pihevitra ny rivotra tsy mba hamafy, ary zay manahy ny rahona dia tsy mba hijinja. Olona maninona zany? Olona maninona zany? Be inona? Zany voalohany indrindra be fanahina. Zao ny hitantsika eto andao asiana dikany tsara aloha le izy. Zay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary zay manahy ny rahona tsy hijinja. Dia zao ny rivotra dia midika fa tsy fahombiazana zany na échec. Ka zao tsy mbola manao ny asa akory izy, tsy mbola mihetsika akory izy dia efa matahotra n'inona? Tsy hahomby.
dia aza gaga ozy tsy mijinty zany tsy mahazo vokatra zany zay ny rivotra. Ary eto ndray kosa ny raona na ny orana dia tsy inona kory fa ireo zavatsarotra lalovana eo amin'ny fiainana azadonoana fa ny zavatra tsara tsy azo mora. Zany le izy ninona zavatra tsara tsy azonao mora fa mora tsy mba tsara. Zay amin'izao fiainana zao. Ka takizany koa tsika miazakazaka rehefa vao manomboka ohatran'izao ny taona dia mieritreritra koa nefa rany tsy koa miazakazaka tsika mba teo any an-danitra tsika arak'ilay 10 minitra teo oka tsy ho disqualifié dia dikan'izay zany tsy mora koa ny sedraina ao anatin'izany ary indrindra arakaraka ny halavan'ny fotoana ny mbola hisedranao koa zavatra samihafa fa ndao olony hetsika ry havana ndao olony asa isika fa izany no fahendrena eto zany. Inona tsy maintsy alana n'izany olona zany tsy maintsy ao amin'ilay antsoina hoe izy dia tsy maintsy antsoina n'le hoe mahery fo. Zay zany le olona tsy maintsy mahery fo izy zany. Ka na inona zavatra sedrainy eo dia ataony amin'ny fifaliana zany ary indrindra ataony zany ho voninahitry ny tompo indrindra moa amintsika mpino zany fa vokatry ny finoana sy ny fahatokiana an'ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izany ry havana. Entiny manome ny anaovany ny asa rehetra ary entiny koa mijoro sy manetsika ny tenany sy izay mety tarihany rehetra ny any atantarahany andreo asa sy andraikitra rehetra ho tanterahany ry havana. Zao rehefa nandinika ahako dia tena tandrify atsika ity andiny soratra masina ity satria nahoana? Satria ity taona ity 420 dia taona ny asa ry havana. Dia tsy mahagaga zany raha ozy hoe ny lohateny omen'ity le fantsiana faheniny ty hoe ndao hanana fahasahina anao zavatra isika sotran'Andriamanitra fa vita amin'ny fitsipika tena isaorana ny tompo zany. Fa zao mbola maro ny miandry antsika olony hetsika sy olony asa amin'ity taona vaovao ity. Inona zao ny akaiky indrindra rehefa mba manaraka ianareo? Inona ny akaiky indrindra zao ataontsika? Fifidianana inona? Fifidianan'ireo odekona ry havana. Zany adiniko ny resaka tamin'ny voamera teo fa saika angatahako fa ngambo eo amin'ny 50 eo zao nisy mpandray 50 eo ngamba eo ngamba zao nisy mpandray. Fa rehefa vakina tamin'ny laty ireo fo dekona defi ireo fahitanareo anazy latsaky ny folo daholo zany na ny lahy na ny vavy dia lasa saina zany zao ry havako tandrify atsika ho aty olony hetsika ianao zay zany le izy mbola nomen'Andriamanitra fahavelomana olony asa ianao zay zany ka raha mba mahafefepetra ihany re dia ndao mba ho vidiana dekona zay zany ary za tsy mbola nanao an'izany fanentanana zany hatramin'izay nanaovana an'io resaka io raha tsy voa an'io ry havana an'io aho vao miteny an'izany hoe isika tandrify atsika mihitsy ity andao hetsika tsisy fetra na amin'ny maraina na amin'ny hariva zay le ambara teto ary ananana herim-po zany ananana ny fahavisihana rehetra izany. Fa rehefa vita ny fifidianantsika dekona rosotsika mipevitra raha rosotsika mibraony sampana sy ireo voamera samihafa zany rehetra zany ilana olona zany olona anao ny asa olona hitarika reo hetsika samihafa ary indrindra ny fankalazana ny tompo noho ny 5 taona ny fiangonana ry havana isaorana an'ireo voamera efa mitarika atsika ny amin'izany fa ozy hoe tandrify atsika mihitsy tandrify atsika ity texte anio ity fa olony asa isika olony hetsika samihafa isika noho izany aza miandry ampiatsihana ry havana fa andao hiara hetsika hiara entana amin'ireo asa samihafa miandry eto amin'ny fiangonana ireo aza adinoana fa araka ny nambara teo tratra ny taona isika ary sika taranak'izao koa no tratran'izany fanavaozana fifidiana samihafa zany itsika taranak'izao no tratran'izany 5 taona zany tsy afaka hiandry an'izy isika fa isika ry havana manoloana an'ireo asa samihafa manoloana an'ireo andraikitra samihafa ary indrindra ny asa amin'ny finoana zay takian'Andriamanitra amintsika dia ny manome ho iateo le manome sakafo ara-panazany isy moa mbola etan'io tsika ny amin'ny hetsika samihafa atao ry havana fa mifampivavaka tsika mba ho tanteraka daholo zany ary mivavaka tsika mba samy indraindraikitra daholo fa izany
no fahendrena ary toetra tokony ananantsika amin'izao taona vaovao zao. Fahatelo sady farany ary dia zao, inona ireo hery manetsika na motivation mba hahatonga atsika anome ary indrindra ananantsika herim-po ka anaovantsika an'ireo asa amanandraikitra samy hafa. Dia hoy ary ty mpitoroteny ty ihany, toko 1:7 tapany voalohany hoe, raha feno ranonorana ny rahona dia alatsany ahy amin'ny tany zany. Inona ny dikan'izay? Dikan'izay zany dia zao, opportunité zao, zavatra fotoana fanararoatra zao. Manararoatra sika fa mbola velona, manararoatra sika fa mbola mitsangana, manararoatra sika zany fotoana fanararoatra zao fa mbola men'Andriamanitra izay anananao ianao, na vola amin'ny karena io, na fahaizana mampahalalana io, na hery sy tanjaka fotsiny koa ary io. Zany rehetrarehetra zany fotoana fanararoatra daholo izao ry havana. Ny vola amin'ny karena no tsy mitovy ny ananantsika. Fa inona mba hitovitsika reto? Voalohany, samy men'Andriamanitra firoa ao anatin'indray andro. Tovy daholo 420 ora herinandro ray, 7 andro volana ray, 30 andro ary ny taona ray. Hitovitsika daholo zany 580 andro. Zany tena hitovitsika daholo. Ao anatin'ireo ary no hanentana ny tompo antsika aty ampiandohan'ny taona tahaka an'izao fa andaotsika rehetra hiezaka mihitsy mba hampitombo ka hoe aty raha nanao rakitra 500 ianao tamin'ny herintaona 2026 ianao velona zao dia mba ataovy 1000 francs indray na mba ataovy mihoatra an'izay averiko foana ho ale ananana. Zay tenenina teo, ale anananao. Zay zany raha mba manana ihany dia mba ataovy zany. Faharoa, tsy zany ihany nefa fotrany hoe paster zany androany toresabola foana, fa zao koa le fotoana mihitsy. Zay zany izy marina fa itsika tsika reto nandao ny tanindrazana ninona ty hiasa daholo tsika rehetra nakaty zay kosa aloha zany io tsy maintsy loloaviny io satria zay ny nandanantsika ty. Fa zao kosa mba mentomy fotoana ihany koa ianao mba misy kosa mba raisanao anjary amin'ny fanimpona atao amin'ny fiangonana, fa zany niendriky ny fanolorantena vaovao koa ao anatin' zao taona vaovao zao ry havana, ka noho izany ampiasao koa ary zay anananao rehetra ry havana ao anatin'ireo hetsika sy asa rehetrarehetra ireo. Ary io teny ampiandohana azadonoana foana omeo ankalalana zany fazanaovana kajikajy. Faharoa, inona koa manetsika satria roa ihany ny vidiko. Ny manetsika antsika anao an'izany koa dia zao, noho ny finoana sy ny fahatokina tanteraka an'Andriamanitra, ler'Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy. Tato amin'ny Matthieu 7:15 ny vakina tamintsika teo dia le Jesoa ivavahantsika ty dia Jesoa loharanon'ny fahendrena sy ny asa rehetra. Zay izy hitantsika eo 7:15. Ary le Andriamanitra koa dia hitantsika eo amin'ilay Korintianina voalohany 9:15 fa mahavita ny zavatra rehetra zany izy, ary indrindra reo le noariny rehetra dia nataonao tseko. Zany ny finoantsika, zany ny finoantsika ry havana. Noho izany dia ny fahasahina anao zavatra amin'ity taona ity no andrasan'ny tompo aminao. Koa fehin'izany ary dia zao mandalo zao fiainana izao, hoy mpitoroteny zava-pony zany, kanefa zao ataovy misy dikany amin'ny fahendrena le fandalovantsika teto, mba misy voavonjy amin'ilay famomezanao malala-tanana, mba misy voavonjy tamin'ny asa zay nataonao, tamin'ny hetsika samy hafa zay nataonao koa, mba misy voavonjy daholo ao anatin'izany hanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy Kristy ihany koa. Dia ay manararoatra ny anio anesika satria zay no amarana ny mpitoroteny an'ilay 15. Io 15 io zany dia izao ny heviny ho faly amin'ny androny rehetra ny olona. Dikan'izay zany dia hoe ny androany sy ny amin'ny manaraka rehetra. Ny andronao aloha dia jeto fa mbola misy fifalianao. Raha maizina ny omaly dia misy fifalianao ry havana ny androany sy ny amin'ny manaraka rehetra. Dia faharoan'izay dia hoe ny aizin'ny fahafatesana ny tiany ambara amin'ilay dia mbola tsy tonga le zavatsarotra sy ny zava-manahirana io zany. Ry havako, engany ity taona ity ho anao, ho ahy, ho antsika rehetra dia ho taom-pambiazana ary ho taona hitombontsika rehetra amin'ny lafiny ara-panarehetra, indrindra amin'ny fanolorantena, indrindra amin'ny fanomezana ary indrindra amin'ny fanaovana ny asan'ny tompo. Ho voninahitra Jesosy Kristy irery ihany.
Amen. Le Seigneur Tout-Puissant est notre nouveau thème en ce mois de janvier 2026. Notre sermon est tiré d'un livre d'Ecclésiaste 11, 1 à 8. Ce texte nous propose les caractères à avoir en cette nouvelle année 2026. Premièrement, être généreux. D'après le verset 1 qui dit « Jette ton pain sur la face des eaux », ça signifie que une personne généreuse est un homme ou une femme qui donne à quoi manger. Ici, le pain, sans savoir où il sera trouvé. Cet acte symbolise le partage matériel ou spirituel sans calcul. Et puis, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Verset 6. Ici, l'activité généreuse mentionnée, c'est de travailler et investir ses efforts, c'est-à-dire s'aimer constamment, car on ne sait pas quelle action portera son fruit. La générosité se fait en donnant sans calcul et en s'aimant partout et tout le temps, sans se limiter à une seule action ou un seul bénéficiaire, mais en multipliant les gestes de don. Deuxièmement, être un homme d'action. Il est un individu qui ose agir malgré l'incertitude et la peur. Il n'est jamais comme au verset 4 qui dit « Celui qui observe le vent, qui ne semera point, et celui qui ne regarde les nuages, qui ne moissonnera point. » Mais il est un homme courageux. Il ne reste pas figé par la peur du vent qui est symbole d'échec et de pluie ou nuages, symbole de difficulté ou des malheurs futurs, mais il continue d'agir. Pour nous, FKMA, cette année sera une année d'activité spirituelle qui nécessite notre engagement et don de soi. Nous allons élire les diacres et les responsables des différentes branches ou sampan et commissions vaumières. Et il y a aussi la célébration du 45e anniversaire de notre Église. Tout cela réclame du don de soi et d'engagement de tous les fidèles, car le Seigneur nous a accordé une année de plus pour vivre et le servir. Troisièmement, les motivations d'une personne généreuse et active. Premièrement, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Verset 3. Cela signifie que maintenant, c'est l'opportunité favorable pour agir. Et puis, il ou elle dépend de Dieu, le Tout-Puissant, qui fait tout, même s'il ignore les mystères de la vie, cités au verset 5, comme le souffle vital et la formation d'un fœtus. Sa foi et sa confiance en Dieu, le Tout-Puissant, l'encourage à mener une vie de générosité et d'action. En résumé, un croyant généreux et un homme d'action est celui qui met sa foi en Dieu Tout-Puissant, qui fait tout, plutôt qu'en ses propres forces. Il agit et profite du jour présent avant que les ténèbres de la mort n'arrivent pas, qui se trouve au verset 8. À Dieu soit la gloire. Amen.